Fa zava-dehibe kosa ny fanaraha-maso ireo zanak'azo volena isan-taona raha ho an'ny orinasa Gasnet sy ny SGS manokana. Androany dia zanak'azo 500 indray no novolen'izy ireo tetsy sy Ampangabe. Claudia Rasolution sy Mamy Rasoana Evatrano. Tafiditra anatin'ny politika ny SGS izay rehetra mahakasika ny fiarovana ny tontolo iainana. Efa 12 taona zao no nandray anjara tamin'ny fambolen-kazo ny orinasa Gasnet sy ny SGS ary nanomboka tamin'ny taon-dasa no nisafidianana ny teo amin'ny zone d'action en faveur de l'arbre na ny Zotafabre Ampangabe. Zanak'azo 500 nahita akazia sy eucalyptus no novolena tamin'ity androany ity ary tsy maintsy misy ny fanaraha-maso ataon'izy ireo. Tonga zany zay mamboly indray mpandeha isa-taona dia indroa anatin'ny taona zany zay tonga manao fanaraha-maso andreo le nambolenareo. Dia manao fanaraha-maso voalohany zany zay mijery hoe firy maty firy mivelona dia manarakaraka an'iny mikarakara ny entretien rehetrarehetra, manao sarclage, ny désherbage dia nanao an'itony pare-feu malalaka be hitantsika itony maherovana an'le azo volena zany tsy ho azo ny afo fa sanatria misy ny afo. Dia manao entretien fandroany zany zay mois de décembre dia mijery indray hoe firy maty firy mivelona dia izay maty rehetrarehetra atao anelanelan'ireo boisement voalohany sy ny volana décembre zany dia soloina daholo tamin'ny volana décembre zany hoe namboly vaovao zay. Dia zao zany zay miditra amin'ny deuxième reboisement anay eto Ampangabe. Vory-lanina teto Ampangabe ny fianakavian'ny SGS sy ny Gasnet izay nisy 300 tanoany niaraka tamin'ireo kolonga madinika izay navitrika tokoa tamin'izay fambolen-kazo izay.